Kokorakizy, efa ao daholo ve nareo? Haingana fa anjarantsika nge izao hoe fandaharana ho antsika izao. Tonga daholo. Ie, efa vitantsika tamin'ny alalan'ilay hira teo ny vavaka. Fa azadino fa mbola ao anatin'ilay lohahevitra lehibe anankiray ihany tsika manao hoe ny fahatsaran'Andriamanitra. Efa tena tsapanareo ve rakizy ny fahatsaran'Andriamanitra? Hitanareo teo amin'ny fiainanareo, hitanareo tamin'ny zavaboary, hitanareo teo amin'ny fifandraisanareo tamin'ny hafa. Ny sakafo hohaninareo isan'andro ange dia mbola fahatsaran'Andriamanitra izany satria omeny sakafo isan'andro. Fa androany isika dia hijery indray hoe mampiasa olona koa Andriamanitra hanehoana ny fahatsarany. Betsaka ny zavatra hanehoan'Andriamanitra hoy isika teo aloha. Izany hatsarany izany mety hoe zavaboary, fa androany isika dia fantarintsika fa ampiasain'Andriamanitra koa kay ny olona hanehoana izany fitiavany atsika sy fikarakarany atsika izany. Izany angely hatsarany azontsika ve? Izay mihitsy. Dia izao Andriamanitra mandefa olona mandrakariva hikarakara antsika, hanao izay mahasoa antsika, hiaro antsika. Izany nge nanomezan'Andriamanitra ny Dada sy Neny. Nomeny Dada sy Neny nareo mba hikarakara anareo ao an-trano. Tsy hoe tonga ho azy izany hoe misy olon-dehibe ao an-trano izany, fa nomen'Andriamanitra antsika izany, fanomezana izany. Mety hoe omen'Andriamanitra maîtresse koa na mpampianatra any am-pianarana, satria zareo no ataon'Andriamanitra mizara ny mahasoa ho antsika dia lasa mahay isika, mitombo ny saina. Mety omen'Andriamanitra koa olona any am-piangonana, mety hoe pasteur, mety hoe chef d'âne na chef. Mety misy olona be da be ampiasain'Andriamanitra hampitombo antsika sy hanomeny tsara indrindra ho antsika. Tandremo koa fa Satana koa mandefa olona. Dia nio tsara, mahaiza manavaka tsara hoe avy amin'Andriamanitra ve ity sa avy amin'ny Satana, dia mahaiza mifidy. Fa Satana koa mandefa olona mampianatra zavatra ratsy. Dia izao fitiavana daholo ny fototry izany rehetra izany, satria tia antsika Andriamanitra dia mandefa olona izy hikarakara antsika. Mety koa tena olona tsy fantatritsika mihitsy fa olona sendra mifanena na olona tsy haintsika hoe aveza kanefa nanome ny tsara ho antsika. Ary izay indrindra no resantsika. Mbola eo amin'ny tantaran'i Elia ihany isika izany. Fa Elia rehefa ritra ny rano tao Kerita dia nalefan'Andriamanitra tany amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Zarefata izy. Dia nisy olona tany nampiasain'Andriamanitra. Tsy mba olona mpanan-karena be izany fa tena olona efa nahantra, olona efa manano-tena izany hoe tsy manana vady intsony, efa maty ny vadiny. Dia ny zanany sisa izany hoe ilay ankizy izany efa tsy nanana dada intsony, nahantra zareo, sahirana zareo, nefa nampiasain'Andriamanitra hikarakara ny Elia. Ho hitantsika fa nisy fahagagana nataon'Andriamanitra tao anatin'izany tokantrano izany. Izao izany aoka ho fantatsika fa ninona niza dia azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa, fa ny anjarantsika dia misafidy tsara sy mamantatra tsara. Andeha nge hamaky toko sy andiny ao amin'ny Baiboly aloha tsika. Matia toko 7:10, andiny 7:10. Mora tadidy be, aiza hoe? Matia toko 7:10, andiny 7:10. Izao no lazaina. Manajà ny rainao sy ny reninao. Dia avy eo koa izy hoe ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fitiavana daholo rakizy ny fototry izany rehetra izany. Ka raha omeny Dada sy Neny isika, omeny olon-dehibe isika hikarakara, satria hatsaran'Andriamanitra nanomezana izany, dia hozy izy hoe manajà ny rainao sy ny reninao. Dia ny olona koa mifanampy, dia hozy izy hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
andeha roarahantsika ny tantarany Eli indray, ahitantsika n'izany loha hevitra mahafinaritra be izany sy izany fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny hafa izany. Ndao indray ary. Indro Eli indray andro tamin'izay nangetaheta mafy nona ny andro mamay, ny orana tsy latsaka, ny sakafo koa tankina. Jehovah fojeo ty mpanomponao jereo, aza matahotra fa izao momba anao, hoy ny tompo hatramin'izao. Koa mandehana aza misalasala ao Zarefata tanàna efa any. Dia indro vehivavy manano-teny miaraka amin'ny zanany mahito mivena, manangona hazo atao kitay ho farana andro dia maty amin'izay. Azafady re mangalao rano sakafo ho faty aho, ka ny zanako koa anie efa none, kely sisy izahay dia ho faty ho foana. Koba kely erany monja miampy menaka tsy mba mafonja, mofo iray ny vitan'izay dia inona mofa atreo ny enay. Aza matahotra, hoy Eli, Andriamanitra no milaza an'ity. Anao ve aloha dia avy eo anao, fa tsy ho ritra io manomboka izao. Dia lasa raha vehivavy nanao ny nahandro, hoadray fa agagana tamin'ity andro. Ny koba tsy lany, ny menaka koa ho voky Eli ilay zaza sy ilay ramatoa. Dia nilamina avokoa ny zavatra rehetra. Ny fitiavany ray tsy misy fetra, fa nanana hanina ela tokoa ireo ankohonana ampoky ny soa. Tena marina rakizy, tena mikarakara Andriamanitra. Ie, tadidio ary oviana no natsapahanao, fa nikarakaranao Andriamanitra. Oviana isan'andro, omaly, androany. Azadino fa tianao izy, tsara izy dia manome ny tsara indrindra ho anao. Andengy ataontsika akira miaraka mijady izany, hiara-hira mijady alohantsika. Rehefa vita ny hira mijady dia andeha isika hiaraka milalaina indray, hianatra teny mifanaraka amin'izany fahendrena sy fahatsaran'Andriamanitra izany. Rehefa vita izay dia misy surprise. Inona indray ary izany? Miaraka amin'ny Elinary. Tsy teneniko le izy fa raha vao miresaka hoe Elina tsika dia fantatsika hoe inona ary izay. Surprise be izany ho an'ny sasany dia amaranantsika azy rehefa avy eo dia ho avy indray laingo, ilay zoko mahafinaritra be, mampianatra zavatra tena tsara ihany koa mba hahaizantsika miaina. Reo indray izany ny aloha no andeha rahantsika. Isa, roa, telo. Rakizy iza mahatsapa hoe tena tsara Andriamanitra, za aloha mahatsapa ary mino aho fa mitovy amiko daholo nareo ankizy rehetra. Dia ndonga antsika hianatra hira anankiray mahakasika ny fahatsaran'Andriamanitra. Mataoko aloha le izy dia mihaino daholo ny ankizy rehetra any an-trano. Tsara miko, tsara miko, tsara miko reny tompoko. Haleluya, haleluya, tsara miko reny tompoko. Efa misy mahay tsika any an-trano efa henoko ety mihitsy. Dia mahafinaritra be ho antsika izay efa mahay dia afaka tonga dia manaraka moramora izy. Ho an'ireo izay mbola vao mianatra ohatranahy kosa dia miara-mianatra indray tsika fa overiko ilay hira. Ao ary. Tsara miko, tsara miko, tsara miko reny tompoko. Haleluya, haleluya, tsara miko reny tompoko. Bravo, mahafinaritra fa mahay daholo ny ankizy rehetra. Zao ary miaraka mihira mafy be daholo ny ankizy miaraka amiko izao fa ataontsika le hira. Isa, roa, telo.
tsara miko, tsara miko, tsara miko reny tompoko. Haleluya, haleluya, tsara miko reny tompoko. Mahafinaritra be fa mihira mafy be daholo ny ankizy rehetra. Dia izay indray ary ny hirantsika androany amin'ny manaraka indray. Miarahaba ny ankizy rehetra amin'ity sabatan'io ity. Ao anatin'ny fandaharana Zambolana izay fandaharana manokana ianarantsika ankizy mahakasika ny ohabolana malagasy. Ka amin'ity an'ity rankizy dia ohabolana iray no andeha iarahantsika manana. Ohabolana izay manao hoe aza manao lainga marivo tototra ka ahelin ny akoho tokananaka. Aza manao lainga marivo tototra ka ahelin ny akoho tokananaka. Miresaka momba ny fandaingana rankizy izay ohabolana izay, ny laingalainga kely izay toetra ratsy matetika mahazo antsika ankizy kely. Kanefa amin'ity an'io ity na ny ohabolana malagasy aza dia miteny amintsika ankizy hoe aza manao lainga zany. Dia andaontsika ny hijery tantara ao amin'ny baiboly, fa ao amin'ny tantaran'ny baiboly ao ihany koa rankizy dia misy tantarana lehilahy sy vehivavy iray vadiny izay nandainga. Eo akaikintsika eo ny baibolintsika dia andao ny jerentsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 dia miresaka ny tantaran'ny Ananiasy sy Safira. Tamin'izany fotoana izany rankizy ny apôstôly rehefa avy mivarotra ny fananany dia izay vola azony rehetra avy any dia hoentiny eo amin'ireo apôstôly namany ary fampizarana. Izany hoe tena ndray fo ny apôstôly tamin'izany fotoana izany ary nitovy ny zavatra nananana, satria izay zavatra namidy dia tsy noheveriny hoe anahy manokana ity fa hifampizarana amin'ny apôstôly namany. Mahafinaritra. Fa tao anatin'ireo apôstôly ireo ihany koa rankizy i Ananiasy sy Safira mivady. Izy mivady reto izay nivarotra ny taniny, ary izao rehefa lafo ny taniny dia niray tetika izy mivady. Andao tsy homena daholo le vola, andao mody ny apahany ihany no atolotra eo dia ny ambiny afenitsika aty. Dia niray tetika rankizy i Ananiasy sy Safira. Nandeha ary ny fotoana tokony hanaterana an'ilay vola ho eo amin'ny apôstôly. Rehefa tonga dia nety ny Ananiasy ny vola. Reto ny vola vidin'ny tany izay avy namidinay. Dia rehefa nanontaniana i Ananiasy hoe tenareo ve ny vola vidin'ny tany? Na anaiky Ananiasy rankizy hoe ireo ihany ny vola vidin'ny tany. Ny zavatra tsy nampoziny Ananiasy anefa dia izao, tsy tamin'ny olombelona izy nandainga fa tamin'iza mihitsy, tamin'Andriamanitra mihitsy. Ary vokatr'izay fandanganana nataony Ananiasy izay rankizy dia nikarapoka tamin'ny tany teo ny eo ihany izy ary maty. Dia nifonosina dia nalevina ny fatiny. Ora 3 tao aorian'izay dia tonga teo ihany koa i Safira vadiny, ary tsy nahalala ny zavatra nisy izay nahazo any Ananiasy vadiny Safira. Ary rehefa nanontaniana i Safira hoe ireto ihany ve ry Safira ny vola azonareo? Na anaiky ihany koa Safira. Izany hoe nandainga ihany koa izany Safira. Inona ihany koa ianareo ny zavatra nahazo azy vokatr'izay lainga izay? Nikarapoka tamin'ny tany ihany koa i Safira ary dia maty ihany koa izy. Tantarana mpivady mampalahelo ao amin'ny baiboly izy io izay vokatry ny fandainganana nataon'izy mivady dia niara-maty izy mivady. Rankizy, ny lainga dia anisan'ny fahotana ary andraran'Andriamanitra antsika ao amin'ny didy folony hoe aza mandainga. Ary ny tena zava-doza amin'ity lainga ity rankizy dia ratsy foana ny fiafarany, ary isika izay mandainga ihany no mizaka ny vokany. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny antsika hoe
aza mandainga. Ny ohabolana malagasy ihany koa dia miteny amintsika hoe aza manao lainga marivo tototra ka ahelin ny akotokananaka. Na mandainga aza isika rakizy, na raoviana tsy maintsy fantatra hoe nandainga isika, ary ny vokatra n'iny dia isika ankizy ihany no mandray azy. Ka ny firariana amin'ity sabata ity dia analavitra ny lainga isika ankizy ary hanao ny marina mandrakariva, satria ny zandrin'i Jesosy dia manao ny tsara mandrakariva toa azy. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love him and to love everyone. Jesus told us to love him and to love everyone. So let your light shine. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love him and to love everyone. Jesus told us to love him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand, share your toys, help out a friend, all with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love one another and be kind to your sister and your brother. Love one another and be kind to your mother and your father. Love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love one another and be kind to each other. Love. Ankafaliana indray no hanolorana ny arahaba omba ampiraritsoa atrato izao fotoana ny ketriketrika kely izay karakaraintsika izao. Salama Elvira? Salama tsara? Hita amin'izao endrika miramirana izao mihitsy fa salama tsara. Hikarakara sakafo indray isika amin'izao fotoana izao. Inona no andeha karakaraintsika? Androantsika no salade de riz. Salade de riz. Zay no andeha ho karakaraintsika miavaka kely salade de riz. Raha mahazatra antsika salade de pâte, salade de be ny salade, fa ny androany kosa miavaka kely salade de riz. Inona daholo ary ny akora entintsika anaovana an'izay salade de riz zay Elvira? Zavatra ilaintsika dia naki efatra ihany. Inona daholo zany zao reto ilaintsika reto? Tsika zao mila concombre, de voatabia, de tongolo, tongolo oignon, de vary. Araka ny maha hoe salade de riz azy dia ny fototra iangatsika zany dia ny vary no fototra iangatsika. Raha tena mety dia vary fotsy, eny mety ihany koa ny vary mena, samy mety fa ny anay zao teto nisafidianay ny vary somary mavokely, somary masaka kely ny varytsika teto
fa rehefa manao any atokantrano any a dia ezahana le izy a mba le somary tsiratsiraka kely reny le vary a fa somary tsy atao masaka be. Eny ary anomboka ny fikarakarana ary sika ndao ary. Inona ny anomboantsika azy ary e? Ny anomboantsika azy a dia ny concombre. Ny concombre, ye mba tsy ela ny fotoanantsika dia efa niezahanay a no karakaraina ny concombre natao tahaka izao onde zany. Concombre anankiray, dia ina koa? Dia le voatabia izay natao onde koa ohatran'ilay teo. Dia ny farany a ny tongolo oignon natao onde koa. Dia nampiana citron. Ye, zany hoe a ilay tongolo a natao onde zany a efa potserina tao ny citron a dia rehefa avy eo a tonga dia andeha ary hiditra avy hatrany amin'ny fikarakarantsika izao. Inona ny ataontsika voalohany? Ny ataontsika voalohany alohany a mikarakara kely an'ity oignon ity satria indraindray ny ankizy tian'ilay izy fa masika be. Misy an'ilay masika. Tena somary masika mihitsy ny oignon nefa tsara be ho an'ny fahasalamana, indrindrandrindra amin'izao ririnina izao a tena tsara hohanina ny oignon rehefa tsika somary ohatran'ny voan'ny serisery kely iny a dia tsara be ny oignon a anala an'izay serserena izay. Ndao ary. Mila menaka aloha tsika. Mila menaka karakaran'ilay ohatran'ny vinaigrette zany tsika. Mila menaka. Mila menaka. Le citron efa mipotserina tao anatin'ilay oignon a. Menaka. Ataontsika roa sotro kely ilay izy. Menaka. Dia sira amin'izay tsirotsika zany. Tsy voatery atao be sira. Tsy dia tsara ny atao be sira, atao antonony tsara foana. Sira. Dia avy eo a izay ananky roa telo izay a afangaroantsika ela kely a mba ahazoantsika misy loko mifotsifotsy zany le ohatran'ny ranondrano kely. Dia miala ny masika kely le tongolo. Ye, somary ohatran'ny arovona kely zany a ivoaka le sika le tongolo a dia rehefa mihinana ny zazakely ao an-trano a dia lasa tsy masika intsony. Manarak'izay a efa haintsika afaka ampiantsika poivre ihany koa le vinaigrette-tsika. Raha ohatra moa zany misy tsy mahazaka an'ilay poivre ao atokantrano ao dia tsy maninona afaka tsy asiana fa anatsara an'ilay tsiro. Asiantsika poivre kely Elvira zay mba hampiavaka kely an'ilay tsiro zany a dia nampiantsika poivre kely fa afaka ampiana afaka tsy ampiana. Ye, rehefa vita ary izay dia inona indray ny manaraka e? Rehefa vita ilay izy a dia akambana daholo ilay zavatra rehetrarehetra nomantsika teo. Akambantsika avy hatrany a. Aloha ny vary ny arotsantsika voalohany. Nampiasaintsika teto zany izao a vary a sahabo eo amin'ny tapaka paoka eo a dia izay zany no miaraka amin'ilay concombre anankiray a, voatabia iray a, tongolo iray a ary citron anankiray. Natao citron iray satria amin'izao ny citron somary tsy dia be rano dia izay nahatonga izay ampiasaintsika ihany koa ny citron fa tsy vinaigre satria tsara be ho an'ny fahasalamana ny citron. Dia avy eo arotsantsika daholo ny zavatra rehetra ilay nikarakarantsika teo. Concombre izay efa vitantsika onde a. Rehefa hikarakara sakafo dia atsoa foana ny olon-dehibe ao an-trano a. Ohatra hoe manao an'ilay concombre zao mampiasa antsy a dia ezahana foana hoe misy olon-dehibe satria dia sanatria maharatra ny tanana. Arotsakantsika indray ny voatabia indray arotsakantsika ny voatabia. Dia farany a le tongolo nikarakarantsika avy teo. Le tongolo efa tsara no mariana fa efa
nafangarontsika melony araka tamin'le citron a dia efa mivoaka fotsifotsy izy zany zao dia efa tsy masika be intsony fa afaka hoan'ny ankizy kely ao an-trano ao. Tena mora mikarakaran'izy ity salade de riz. Zay ny sakafontsika androany ary za mahita ry Elvira hoe afaka tsaraina izy ity Ie, afaka ampianao zavatra tianao ohatra ampianao fromage kely amboniny na ohatra hoe œuf dur kely nanaovana décoration. Ie, dia atao mitovy amin'le onde ihany, atao mitovy amin'le tetika le concombre, voatabia, tongolo. Dia manafangaro zany zao tsika. Ara-pahasalamana tsara, manafangaro zany sisa. Tena hoe ara-pahasalamana tsara. Efa te hanandrana sahady mamendrika toy izao zany le salade de riz atsika rehefa vita. Azo hoanina ampiana ina moa izy teo, azo ohatra hoe asiana mayonnaise ihany koa mety hoe tsara be ihany koa ny tsirony zany ry Elvira. Mahazo asiana hoe fromage onde, afaka asiana œuf dur ihany koa zao tena mety. Any tena zavatra mahatsara n'izy ity le légumes rehetra zany tena tsara ho an'ny fahasalamana indrindra ny ankizy matetika ny ankizy somary tsy de tia légumes zay fomba anankiray ihany koa ampidirana ny légumes ao anatin'ny vatany ankizy zany ny fanaovana salade de riz tahaka izao ary ny zavatra tsara toy izao ny légumes dia efa nataon'Andriamanitra noharian'Andriamanitra hoantsika indrindra fa izy le cru na le hoe izy manta zany dia tena hoe tsara ho an'ny fahasalamana, tena hoe tsy salasalana fa mety be. Vita sahady ary ity zany ny salade de riz atsika Elvira. Andramana kely sa hoe andramana kely da sara andramantsika kely. Naposo tsara kweli. Raha ohatra hoe somary misy tsy tia vary zany ny ankizy ao an-trano ao dia fika anankiray zavatra anankiray inona torontsika hoe salade de riz zay indray ny vahaolana. Dia mety koa ohatra ka hoe mihinam-bary zao tsika dia misy ambiny dia ilay tsisy mihinandreny dia afaka ataontsika ohatra zao zany dia misy mihinandray ilay izy. Ie tokoa. Zay tsotra kely ny sakafontsika androany zay nikarakaraina niaraka tamin'ny Elvira. Manaraka dia hikarakara sakafo hafa indray isika fa mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piona indray aloha. Veloma daholo.
Mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray raka izy natratra ity sabata hariva ity. Eo hevitra vaovao indray no jerevantsika miaraka dia momba ny hoe ahoana natao rehefa misakafo eo ambony latabatra. Eny mety eo ambony latabatra foana tsika misakafo fa ny amin'izay toerana isakafoanantsika rehetra dia ahoana ary natao rehefa misakafo. Voalohany indrindra aloha rehefa ao an-trano rehefa misakafo tsika ao an-trano dia miandry any dada sy neny mihinana voalohany aloha izay tsika vao mihinana ihany koa ny ankizy kely. Rehefa misotro rano ihany koa dia miandry any dada sy neny anontania zareo hoe nareo ve misotro rano, dia rehefa misotro izy dia avesantsika vao misotro. Faharoa tsy mahazo miresaka rehefa vao mitsako isika, tsy mahazo miteniteny, tsy mahazo miresaka rehefa misy sakafo ao am-bava. Dia ny fahaefatra farany jerevantsika amin'ity androany ity dia hoe tsy mahazo mitsamotsamo. Hitanareo ilay misakafo dia ohatran'ny somary misokatra be ny vava. Izy izany tena tsy azo atao mihitsy raha izy tena tsy fahalalam-pomba mihitsy ny manao an'izany rehefa mpisakafoanana. Dia izay indray ary no lesintsika androany mino fa mahalala fomba daholo ny ankizy tao anatin'izay lesona izay niarahantsika nandritra ny fotoana maromaro izay. Dia mandram-peona daholo indray ho amin'ny manaraka indray fa tapitra hatreo indray aloha ny fandaharantsika amin'ity androany ity. Veloma daholo.
raisina ho fifaliana sy tombosoatrany a ny miaona aminao indray manaraka nyity fandaharana ity zay noko fa tena naliana ary nanitikitika ny fiavanao hikaroka indray ny amamin'ny ten'Andriamanitra tao anatin'ireo herinandro vitsivitsy zay efa niarahantsika. Raha isika ho tombontsoa manokana ireny fandraisana ny pastoran'ny Paratiana Fanera izay mitondra ny famelavelarana ary vonina hatrany izarany mamy ny mahasoa ny mahavonjy indrindrindrindra ihany koa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Miarabanao tonga soa pasteur. Miarabanao namana Dino ary amin'ny fifaliana indray no iarabananao ahafahantsika manohy ny fandinenan'ny ten'Andriamanitra mifototra amin'ilay loha hevitra fanamarinana ny finoana Kristy fahamarinantsika. Fanontaniana avy hatrany ary no andraisana anao pasteur. Inona moa no mahatonga antsika miverina any amin'ny fitoerana masina manoloana an'izay loha hevitra hoe Kristy fahamarinantsika izay a? Inona ny tsara ho fantatry ny mpanaraka ny fandaharantsika ny fandraisan'ireo zavatra anankiray? Enazy ndaotsika hanokana fotoana ahafahantsika tena mametraka sy manazava tsara zany ny mahazava-dehibe an'ity loha hevitra izay tiany atsika ity. Kristy fahamarinantsika zay le izy fa mifototra amin'ny fanamarinana amin'ny finoana. Izay loha hevitra izay fanamarinana amin'ny finoana. Ary eto zany dia tsara mihitsy zany ny somary hanamafisatsika ny hoe inona no tena mazava-dehibe ary antony mahatonga antsika handinika an'ity loha hevitra fanamarinana amin'ny finoana ity. Dia avy eo ho azavaintsika ny antony mahatonga antsika handinika ny fanompoam-pihavaana amin'ny fitoerana masina ao anatin'izay loha hevitra izay misy tokisandininy izay ovakitsika izay fanamafisana. Satria mety indraindray adino ary very ao an-tsaina hoe inona moa no tena mahazava-dehibe an'ity loha hevitra ity, dia le hoe fanamarinana amin'ny finoana izany. Raha mamaky fotsiny tsika eo amin'ny Korintana voalohany toko 4:5 dia efa milaza sady ny ten'Andriamanitra mahakasika an'le hoe olona manahoana moa no andovany fanjakan'Andriamanitra. Korintana voalohany toko 9 ka ny 9:7. Korintana voalohany toko 9 ny 9:7. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba andovany fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpamompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Eto zany ny ten'Andriamanitra dia efa milaza sy manamafisady hoe ny olona tsy marina tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay ny olona izay andova ny fanjakan'Andriamanitra zany dia olona marina. Ary amin'ny fiteny mahazatra moa namana dinao dia hoe ary normal be zany. Satria ny olona izay hiditra any an-danitra hiara-mitoetra sy hiara-miaina amin'Andriamanitra mandritra mandrakizay dia mazava ho azy olona marina. Olona marina. Dia misy ny tokisandinina anankiray ihany koa manamafy an'izay Jaona voalohany toko 2:7. Jaona voalohany toko 2 ka ny 7:7. Zao ny vaky ny teny. Jaona voalohany toko 2 ny 7:7. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa zay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Raha fantatrareo fa marina izy Jesosy io, marina Jesosy. Raha fantatrareo fa marina Jesosy ozy izy dia zay rehetra manao marina no zanany naterany. Marina Jesosy, marina Andriamanitra, dia zay rehetra manao marina no zanak'Andriamanitra. Ary ny zanak'Andriamanitra no andovany fanjakan'ny lanitra. Dia marina, mary manao ny marina ary olona marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mipetraka amin'izay zany namana dinao dia hoe raha zay zany ny mahazava-dehibe an'ity le hoe fanamarinana ity, tena tsy azo elana mihitsy zany io. Zay zany izy tena tsy azo elana io. Ianao raha tia andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra mila marina ianao. Dia io nefa ny mipetraka zany le olana hoe ahoana ny ahatonga
ho marina. Nefa izaho voalazany ten'Andriamanitra fa mpanota. Samy efa nanota izy rehetra ozy izy ny baiboly. Samy efa nanota izy rehetra. De ahoana ny atonga aho ho marina? Anana an'izay fahamarinana izay. Ahoana ny atonga anana izay fahamarinana izay? Zay zany mahatonga antsika hianatra sy handalina an'ity lohahevitra hoe fanamarinana amin'ny finoana. Kristy fahamarinantsika. De somary miditra ketsika, ndao tsika aka ohatra ao amin'ny baiboly hoe efa nisy ve olona ary voalaza amin'ny baiboly fa marina ary nanana an'izay fahamarinana izay teto ambony tany. Mbola eto ambony tany tsika zao fa tsy any an-danitra. Efa nisy ve olona zay tena voalaza mihitsy ao amin'ny baiboly fa efa nanana izay fahamarinana izay, ary voalaza fa tena olona marina izy teto ambony tany. Antoka ao atsika mantsy zany zay, na anao sy ho atsika rehetra zay manaraka koa, antoka ao atsika zany zay hoe aike zany efa nisy olona teto ambony tany zay voalaza sy nolazain'Andriamanitra mihitsy hoe olona marina io. Dikan'izay azoko atao ihany koa zany, ary azonao atao ihany koa zany ny ho tonga marina tahaka an'ireo olona reo. Sady zay ndao tsika ara-maky ten'Andriamanitra e. Matio toko 7:20 ny andeny 5:30. Zay no vakiana de mifandray amin'io satria olona ray ihany no resan'ny reo toko sy andininy roa reo Hebreo toko 1:12 andininy 4. Matio toko 7:20 ka ny andininy 5:30. Matio toko 7:20 andininy 5:30. Mba hanody anareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanaky Barakia izay novonoanareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny altara. Maresaka momba ny Abela zany izy eto. De voalaza eto aloha hoe hatramin'ny rany Abela marina hatramin'ny rany Zakaria. Hatramin'ny rany Zakaria. Jereva koa Zakaria rehefa avy eo. Fa Abela aloha no voalaza eto de manamafy an'io l'Hebreo toko 1:20 andininy 4. Hebreo toko 1:20 ny andininy 4. Zao ny vaky ny teny. Hebreo toko 1:20 ka ny andininy 4. Finoana no nanateran'ny Abela ao n'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny anikaina. Ka izany no nanambarana azy fa marina. Satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatatra nataony, ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Zay. I Abela, zero tsara, i Abela zanaka Damaseva. Voalohany izy Kaina sy Abela zany reo zanaka Damaseva voalohany. De baiboly zany de efa milaza sahady fa i Abela vo nanomboka kely izao tontolo izao tamin'izany i Abela de voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. Zay amaky aka ohatra anankiray indray tsika ary ao amin'ny Genesis toko 7 ny andininy 1. Genesis toko 7 ka ny andininy 1. Zao mivaky ny teny. Genesis toko 7 ny andininy 1. Ary hoy Jehova tamin'ny Noa, midiro anatin'ny samby fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina teo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Tena mazava be le tena Andriamanitra. Olona teto ambony tany daholo zany ny aina teto ambony tany tahaka atsika. De milaza mihitsy ny baiboly hoe Andriamanitra mihitsy no teny ianao izy no hitako fa marina eo anatrehako amin'ny olona rehetra, amin'izao olona miarabelona aminao zao. Ianao no hitako fa marina. Ao amin'ny toko 4:5 de mbola manamafy an'izay ihany koa Andriamanitra. Genesis toko 4 ka ny andininy 5. Ary izao no tantaran'ny Noa. Noa de lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Noa izy de lehilahy marina sady zelo tsara tsy nisy tsiny. Kanefa ohatran'ny hoe mpanotany ny olona rehetra sady zay. Fa Noa dia tsisy tsiny, marina teo anatrehan'Andriamanitra. Misy mahafinaritra be le tapany farany eo tsy ambara telo.
de ny hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Aika zany a ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra dia iainanao lay fahamarinana zay nomen'Andriamanitra anao. Misy ohatra hafa ihany koa zany voalazan'ny ten'Andriamanitra amaky anankiroa farantsika de ajantsika zay ohatra zay ao amin'ny Romanina 4:7. Romanina 4:7 ka ny 7. Zao ny vaky ny teny. Romanina 4:7 ka ny 7. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka de nisainao fahamarinany izany. Abrahama indray voalaza eto, nino an'Andriamanitra Abrahama? Zao tsara, nino an'Andriamanitra Abrahama? De ahoana izy izy? Nisaina ho fahamarinany izany. Toko sy andininy faraparany ary. Lioka 1:9. Lioka 1 ka ny 9. Manaraka tsara tsika, Lioka 1:9. Ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Zakaria sy Elisabeta. Io le niaraka tamin'ny Abel tany amin'ny Matthieu 7:20 hoe ranony olona marina hatramin'ny rany Abela hatramin'ny rany Zakaria. Io Zakaria tio. Dio izy ny ten'Andriamanitra hoe samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady. Eo tsara fa Zakaria mpisaona fa navadiny azy Elisabeta de voalaza koa fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. De ahoana ny zavatra fisehoan'le hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena eto indray miverina le voalaza tany amin'ny Noa tsy nanatsiny tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika. Eo zany mipetraka le olana. Aika zany le hoe marina dia tsy manatsiny eo anatrehan'ny didy sy ny fitsipika. De tsika io nefa rehefa mijoro eo anatrehan'ny didy sy ny lalàna tonga de meloko avy hatrany. Satsy hoe meloko tsika eo anatrehan'ny didy sy ny lalàna. Fa i Zakaria sy Elisabeta de voalaza fa tsisy tsiny izy, tsy nanatsiny izy araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Ndao atsika hiditra amin'izay ary. Reo zany zao ohatra voalaza amin'ny Baiboly olona tahaka atsika tompoko zay voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary mpanota koa izy satria nanomboka hatramin'ny Adama rehefa tafiditra amin'ny fahotana de nitarany Adama rehetra de mpanota avokoa. Satsy zay anisan'izany ireo olona zay voalaza teo reo. Kanefa tao anatin'izay dia voalaza fa marina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Eo zany miditra le hoe fanamarina. Tsy noho ny amin'ny tena nahatonga azy ho marina fa nohamarinina izy. Nohamarin'Andriamanitra izy. Zay zany no mahatonga antsika hianatra n'ity lohahevitra ny amin'ny hoe fanamarinana amin'ny finoana kely. Dika zay raha fitinana kely zany zay fanazavana zay de zao hoe azontsika atao tsara tompoko, azontsika zay mpanota atao tsara ny ho tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Zay azontsika atao tsara ny tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana ary? Ndao ary tsika maky ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 7 no ovakitsika. Romanina 7 de ny 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Romanina 7 ny 9:20 hatramin'ny 4:20. Romanina 7 ny 9:20 hatramin'ny 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny de efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. De ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana
zay eo amin'ny Kristy Jesosy. Mazava be ny ten'Andriamanitra ravana malala hoe amin'ny fomba ahoana no anamarinan'Andriamanitra atsika. Amin'ny fomba ahoana? Eo sisa amin'ny andiny faha 1 dia efa misy valiteny. Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny lalàna, fa avy amin'Andriamanitra. Sa zay? Dia andiny faha 2 dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra manino izy? Mino. Zay hoe Abrahama zany zao no ohatra voalazany io. Ary Abrahama ozy izy nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinany izany. Ho an'izay rehetra mino fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Andiny faha 4 hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanamarinana antsika raha fitiana zany zay tsy avy amintsika, tsy avy amin'ny lalàna, avy amin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Zay. Dia le fanamarinana maimaim-poana tompoko, maimaim-poana noho ny fahasoavana. Zay moa natao hoe fahasoavana. Ka zay Efesana 2:9 milaza an'izay. Efa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, tsy avy aminareo, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa. Zay le hoe tsy avy amin'ny lalàna, tsy avy amin'ny asa. Andao ireare. Fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Eo amin'izay zany na manadinao no somary sarotsarotra amin'izay zany ny dingana satria eo amin'izay zany le matetika tsy azo. Dia ahoana ara zany le hoe fanamarinana amin'ny finoana? Hamarinana amin'ny finoana maimaim-poana ahoana? Rehefa mino hoe zany dia efa ampy. Satria milaza izy hoe ho an'izay rehetra mino izy izy. An'i Jesosy. Rehefa mino an'i Jesosy ve dia efa ampy zany dia tonga marina ve zany rehefa mino an'i Jesosy. Dia izay mahatonga antsika mandinika ny amin'ny fitoerana masina. Azonao zay zany le antony izay mahatonga antsika mandinika ny amin'ny fitoerana masina. Satria ny fanompoam-pihavahana izay natao tao amin'ny tabernakely teto an-tany dia fanompoam-pihavahana ny amin'ny fanamarinana izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Amin'ny finoana. Dia eo mantsy zany no azo hidirantsika amin'izay le hoe ahoana le hoe amin'ny finoana le izy, ahoana ny anehoana an'izay. Satria indraindray ohatran'ny tsy mazava tsara le ohatran'ny sarotra azo zany. Le fanamarinana amin'ny finoana no hanamarinantsika amin'ny finoana. Ahoana ara le hoe amin'ny finoana? Tsy azo tsara le izy. Dia io zany tena manazava azy matsara sy bebe kokoa mahakasika an'le fanamarinana amin'ny finoana. Miazakazaka ny fotoanantsika raha ny tondron'ny famantaranandro dia efa madiva hifarana izany. Andao ary fitiana kely indrindra ilay voambolana hoe maimaim-poana izay mety hiteraka fitaka, hiteraka zavatra manjavozavo ao an-tsain'ny mpanaraka ny fandarantsika. Ny zavatra maimaim-poana indraindray toa ohatran'ny tsy misy tombam-bidiny, toa heverin'ny olona fa tsy araka ny tsy tsara, tsy mahasoa. Kanefa dia ny ankinanaina mihitsy ato no ambaran'Andriamanitra fa omena antsika maimaim-poana pastor. Io mantsy zany le tsara mazava mihitsy sy fantatra tsara hoe inona zany no anjarantsika ao anatin'izay fanamarinana izay. Inona le anjarantsika? Le izy tsinona maimaim-poana? Le izy omena maimaim-poana. Hamarin'Andriamanitra maimaim-poana. Ka dika ve zany hoe satria omena maimaim-poana tika dia dia misaotra an'Andriamanitra aloko. Tena nanamarina maimaim-poana izy. Za mino an'i Jesosy mino an'i Jesosy dia hamarinina zany maimaim-poana. Eo mantsy le hoe mila mazava tsara hoe inona dika le hoe
amin'ny finoana no anamarinana atsika amin'izay fotoana izay. De isan'ity teny ity zay ovakitsika ary ao amin'ny Romana ihany toko fahenina Romana toko satria no amaninina Andriamanitra mbainafontsy de mbola toetra mita ve tsika mateo misy tatan'zay ko manamasaamita va isika sametsy ambany lalàna fa ambany amita vai tsika satria tsy ambany lalàna tsy miasa tsy amarina amin'ny asa fa amarina fosoavana de mbola mota vai tsika fanamarina dia ataon'Andriamanitra atsika dia fanesoana ny fao. De rehefa natao afaka tamin'ny fahotana ianao no amarinina ianao ny esorina le fahotanao zany le hoe hamarinina ny finoana tsy mijanona fotsiny hoe mino an Jesosy za mino za mino an Jesosy tsy mijanona am'izay kely izy fa tena fiovam-piainana mihitsy zany le fanamarinana mitarika fiovam-piainana eo am'le olona zay no hamarinan'Andriamanitra. Misy karazana fahotana zay nitanisana tam'le toko sy andiny vakitsika voalohany hoe ny fitsangajangana ny fimamona sy ny sisa zay maneho an'izay mihitsy hoe ny olona anankiray zay nao marinina ve mbola ilomano ao anatin'izany fomba fiainana mampidi-doza zany ihany de mazava le fanamarina hoe sanatria izany zany hoe manafaka atsika zany ty fanamarinana ity amin'ny ota sy amin'ny fandikan-dalàna de mitondra atsika amina fiainam-baovao. Zay indrindra de izay mahatonga atsika hoe ny fomba tsara indrindra hanazavana an'izay ataontsika hoe izay dingana izay dia ny fanompom-pivavahana atao amin'ny fitoerana masina. Zay ny fomba tsara indrindra. Eny ary voavaly lay fantanitsika teny am-boalohany ny antony mahatonga atsika hianatra indray ny fitoerana masina rehefa miresaka ny hoe Kristy fahamarinantsika. Zay no fanambo'ny fandarana androany. Ndao ary apetraka ambavaka indray pasteur. Miaraka ivavatsika. Raha ina izay ny an-danitro misaotra satria tena mamindra fo ianao. Nanam-pirofo ny teninao fa misy olona izay mpanota tahaka anay teto amin'ity tany ity kanefa no hamarinao ary voalaza fa marina teo anatrianao tsisy tsiny. Toky lehibe ho anay zany Andriamanitra fa azonay atao hainko ankehitriny ny ho tonga marina eo anatrianao ary manao fomba rehetra ianao mba hatanteraka izany fanamarinana anay izany. Atao fitsapanay zany ary moaka mba ho tanteraka amin'ny fiainanay anay izany. Da iny tokantrano tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen.
eny ary ava-malala farana ty androandroany ty hiditra ao anatin'ny herinandro vaovao indray isika rehetra. Inona no zavatra mety iseny tsisy mahalala isika, inona no zavatra mety mikasika ny fiainantsika tsisy mahafantatra azy ny zavatra sady matarika zany sy takatr'izantsika olombelona voafotra. Koa raha te amin'izany herinandro zany isika dia tiako mitondra eo amintsika fampaherezana fozy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay alaina avy eo amin'ny hafatry ny apôstôly Paoly ho an'ireo mpino tany Filipy izay ampitaina amintsika ankehitriny. Ao amin'ny Filipianina toko 4:9 no iarahantsika maka fampaherezana amin'izao faran'ny andro izao. Nde ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara. Rehefa malala sarotra ny mety hamantatra ny ho avy kanefa raiso izao afatra izao. Aza manahy na inona na inona. Aza manahy na inona na inona ny apôstôly Paoly amiko sy aminao. Ny antony dia tsotra ihany no antony ambarana izany. Hoy izy fa andifa 7 lay Andriamanitra avy amin'ny fiadanana izay mahalala mihoatra noho izay fieritreretan'olombelona no hiaro ny fonao, ny sainao ary ny hevitrao rehetra satria tafaray amin'ny Kristy ianao hoy izy. Koa noho izany dia hevery fa raha makivaky ny eny many ianao dia ilay Andriamanitra ny fiadanana no miaradia aminao. Ny zavatra ampirisiany aminao fotsiny dia ilay voalazany eo amin'ny 1:9 tapany manaraka manao hoe fa ambara ao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainao ary angatao aminy amin'ny fofeny fankasitrahana izany. Rehefa malala ene manao vao no atrehanao tsarovy fa miara-dalana aminao Andriamanitra. Aza manahy na inona na inona, ambara ao aminy ny zavatra rehetra ilainao satria hiafaray amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ianao. Ny tompony hitanao, hitahiry anao mandrakariva amin'izany fanantenana izany. Andeha hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny teninao. Miantso anay, tsy anahy raha makivaky ny enemana vaovao satria efa tafaray aminao izay amin'ny alalan'i Kristy. Misaotra koa satria efa mampananteny ianao fa hiaro sy ambina anay. Koa ny fiadanana ny ho amin'ny tokantranonay, ny fahasoavana izay efa natolotrao ireny no anarona ny fosy fisainanay ka tsy atahotra na inona izay. Hiaraka aminao izay Tompo ary arovinao tanteraka ny mombanay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.